Araba topoko lafinatra topoko vavy ampitiavana no irahana aminao amin'ity takarivan'ny sabotsy fa 7 volana jona 24 ity dia manasanao zay tsy saraka mifahita lavitra ma TV ao anatin'ity fotoana ny fampalalama vaovao ity tsy ampiandrinao ely zay fa dia irosa vetrany ao anatin'ireo vaovaotsika zany ny vaovao politika mbola zay aloha zany no maresaka eny ambavany maro amin'izao fotoana izao. Miantso ny praiministra vaovao andriamatotsy Christian hijery akaiky ny sehatry ny tsy fandriampahalemana izay miseho lany saika manerana ny faritra rehetra eto Madagasikara ary ihany koa hanangana haingana ny governemanta ireo mpitolona tsy amin'ny kianjan'ny 13 Mei manana fahefana feno anatanteraka ireo ny praiministra hoy ny fanazavana teny kianja teny. Malonany asandahalo izay tena mahazovahana tokoa ankehitriny dia nanao antsoavo an'ny praiministra Saint Christian ny solomavambahoaka Kristina Razana Masoa androany nangataka ny praiministra mba handray andraikitra izy manoloana izany satria ny voalazany izy ireo dia tafiditra indrindra ao anatin'ny fahefana ananany ny manetsika ireo fitaovana sy olona rehetra eo anivon'ny fitandrona ny filaminana mba hitandro ny fandriampahalemana. Tena zava-tozana taony dahalo any amorony mania indrindra any amparitra generalany ahy dia any mandroson'olo tsy mitsahatra ny dahalo manafika ary mbola misy ihany koa ny dahalo any amparitra otomatsiatra any tranamavony sy olom-bavambahoaka tao vao vidim-bola mbola ao ihany koa ny any amparitra bongolavo tsy mitsahatra ny asany dahalo tsy mitsahatra ny asany dahalo ao iorombe amin'ny faritra ny melaka sy ny sisa andriamatoa praiministra nanome tokoa ianao fandriampahalemana dia antoko ny fitoniana anepasy tompoko ny helikoptera andeha hampandry ny tany amin'ireo faritra ireo fa mizany sy mangirifiry ny vahoaka. Mbola nitoto ny isan'andro ihany moa androany ny hetsika izay totosaina etsy amin'Analakely izay tarihan'ireo solomavambahoaka ho an'ny fanovana mbola mitoy ny tolona ho izy ireo ary miantso ny praiministra mba hanangana haingana ny governemanta satria dia tapitra amin'ny alatsinainy ho avy izao ny fepitona nomeny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hananganana izany.